anja basketball nanomboka androany ny lanonam-panokafana izay tamin'ny efatrovatola-kandro teo moa no tanterahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fedina ny amboaran'ny filoham-pirenena eo amin'ny taranja basketball. Nisy moa ny fanitsanana isaky ny faritra tamin'izy ity izay nizara tamina faritra efatra ka famaranana dingany voalohany izao tanterahana androany manomboka tetsy amin'ny kianjan'ny tafin'ny Mahamasina izany ka filarambe izay nampahafantarina ireo mpandray anjara ireo satria kipa enina ambin'ny folo no mandray anjara tamin'ity dingana voalohany amin'ny famaranana ity. Nisy ny fianianana nataon'ny mpilalao nataon'ny mpanazatra nandritra ity lanonam-panokafana ity. Ny mpanazatra ny mpiarakarak'ireo tsika rehetra tongeto dia faly